tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, faly miarabantsika rehetra indray ny tenako ary manonona ny fiandanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Hitantsika tamin'ny lasa ireo fomba ifandraisan'Andriamanitra tamintsika tamin'ny fomba maro samihafa, na mivantana na tsy mivantana, ary mampiasa fomba maro ihany koa izy mba ifandraisana amintsika tamin'ny alalan'ny nofo sy ny fahitana. Dia teo koa ny fampiasana ireo sary tandrindona izay entina ampitana hafatra amintsika taranak'olombelona. Anio kosa ary dia hotohizantsika ny amin'izany dinidinika izany, ny amin'ilay faminaniana mahatalanjona, ka andeha apetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra renay masinao, misaotranao izahay, raha manana izao tompontsoa izao, dia ny hahafahanay mianatra ny teninao. Indreto izahay zanakao maniry ny hafantatra ny fahamarinana rakitsina izany teninao izany, ka amboary ny fonay sy ny sainay ho toy ny tamin'ny tsara handray izany teninao izany, dia mamindrafo sy mamelana elokay satria tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny toko sy andiny fototra izay iangatsika ary mpiaino malalisany dia izay voambaro amin'ny Daniela toko 7:7-20 ka hatramin'ny 5:20 izay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary izao no nolazainy ilay biby faefatra dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra, sady andrava ny tany rehetra no anosiosy sy anorotoro azy. Ny tampoka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'ny fanjakana izany, ary isy ray koa hitsangana manaraka azy, hafa noho ny voalohany izy, ary andresy mpanjaka telo. Hiteny hanohitra ny avo indrindra izy, ary hitady hanova fotoana sy lalàna, hatolotra eny an-tanany ireo, ambara-patapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa, ary ny antsasaky ny fetrandro. Ry mpianajaina isany, mba azahoantsika an-tsaina tsara ny zava-misy, dia andeha ho tsahivitsika ilay fanovanana ataon'olombelona momba ny sabatan'i Jehova, andro fahafito, na ny sabotsy izany, ilay andro masina, izay famantarana amintsika sy aminy, izay tokony ho hamasinina sy hajaina, kanefa hitantsika tamin'ny lasa fa nosoloiny olombelona izany. Dia ny empereur Constantin sy ny papa Sylvestre izay nanao ho lalam-panjakana, ho lalam-piangonana ny fankamasinana ny andro alahady ho andro ny tompo. Izany anefa dia tsy tonga ho azy, fa nisy faminaniana izay efa nanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Daniela mpaminany mialoha 900 taona talohan'ny nahaterahan'i Kristy, no nanomezan'Andriamanitra ny Daniela mpaminany an'izany faminaniana mahatalanjona izany. Ary ny apôstôly Jaona rehefa natao sesitany tany amin'ny nosy Patmosy dia notoloran'Andriamanitra ihany koa momba n'izany faminaniana mahatalanjona izany, izay 50 na eo amin'ny 80 taona taorianan'ny Kristy no nisy izany. Marina ry ava-malalisany ny fanambarana nataony Amosa toko 7:7. Ny mpaminany Amosa dia niteny hoe: fa tsy manao na inona tokoa Jehova Tompo
raha tsy manambara ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Koa anio ary dia andeha ho resantsika ny momba izany faminaniana mahatalanjona izany. Rehefa mamaky ny Daniela 7 isika ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia ho fantatsika tsara ny fandehan'ilay faminaniana. Manasanao ary anaraka ny vaky teny. Tamin'ny voalohany nanjakany Belsazara tao Babilôna dia nanofy Daniel ary nahazo fahitana teo am-pandriany. Nosoratany ny nofy ary notantaraina araka izao manaraka izao. Hitako tamin'ny fahitana tamin'ny alina fa indro ny rivotra avy amin'ny vaza-tany efitra ny bosesika nampisamboaravoara ny ranomasina lehibe. Ary ny biby 4 lehibe samihafa niakatra avy tao amin'izany ranomasina izany. Izany ny dikateny Diem na le dikateny iombonana eto Madagasikara. Andeha ho azavaintsika avy hatrany ireo tapany voalohany amin'ilay fahitana ireo. Mazava ho azy ry mpiaino malalisany fa tandindona no ampiasaina eto. Ny ankabeazan'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly manko dia voasoratra amin'ireny teny ara-tandindona ireny. Kanefa rehefa denia anaraka ny tokony ho izy ny faminaniana dia hita fa misy fanalahidy omen'Andriamanitra mba hahafahantsika mamantatra ny hevitry ireny tandindona ireny. Inona ary zany no hevitry ny hoe rivotra avy tamin'ny vaza-tany efitra, ny ranomasina lehibe, ireo biby dia 4 izay hitantsika tamin'ireo toko sy andininy vahisika teo ireo. Tsara ny manamarika ry mpiaino malalisany fa ny Daniela 2, ny Daniela 7, ny Apokalipsy 17 sy ny 17 dia misy ifandraisany. Izay nambara tamin'ny Daniela tany aloha elabe tany dia naverin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny jaona izay mpanompony indray. Andeha ho vahatsika ary ny olana. Voalohany midika inona ny rivotra. Eo amin'ny faminaniana ara-Baiboly dia inona no ambaran'ny rivotra. Eto zany zao dia hoe misy rivotra avy amin'ny vazan-tany 4. Raha nanambara ny momba ny zanak'Israely Andriamanitra ao amin'ny Zakaria 7:7-8 dia izao no voalazany hoe fa haheliko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra izay tsy fantany izy. Eto zany dia manampy antsika hahafantatra ny hevitry ny rivotra l'Andriamanitra dia tsy inona izany fa lay rivotra tsy ho ara-baky teny mihitsy hoe nahelin'ny rivotra ny zanak'Israely fa ny ady no ambarany amin'izany. Ny rivotra ry mpiaino malalisany dia entina ilazana ady ao amin'ny faminaniana. Tonga ireo firenena mpanafika ny sambotra ny zanak'Israely dia nambabo an'izy ireny. Ao amin'ny Habakoka 1:1-9, Jeremia 4:4-7, Jeremia 5:5-2-3 sy ny 3:3 dia ahitantsika ny fanazavana momba izany koa hoe ny rivotra dia entina ilazana ady ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ina ihany koa no ambarany hoe rano, satria voalaza eo fa niakatra avy amin'ny rano izy na ny ranobe na ny ranomasina ireo biby 4. Inona no ambarany hoe rano na ny ranomasina? Ao amin'ny Daniela 7:7-8 dia izy io dia niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra 4 ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Aiza ny fanalahidiny zany fampafantarana izany, izany tandindona izany? Ao amin'ny Apokalipsy no andeha ho jerentsika. Izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7-8 dia izy hoe vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro avy tamin'ny samy hafa fiteny rehetra.
hitantsika eto zany ry ava-malala isany ilay fanalahidy ny tandindony zay ambary eto fa ny rano na ny ranomasina de maneho olona na vahoaka zay ipoiran'ilay fanjakana. Mazava izany fanambaran'izany ry ava-malala isany ary aoka ho fantatsika fa ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia ny baiboly ihany no mamaha azy, no manazava azy, no mampafantatra ny hevitra izy ireny. Ny fanambarana fahatelo eto dia hoe momba ilay bibidy niakatra avy tamin'ny ranomasina. Niakatra avy teo amin'ny ranomasina nisy bibidia efatra lehibe. Inona indray no ambaran'izany? Ry ava-malala isany ao amin'ny Daniela 7:7-7:20 ihany dia efa mameno variny hoy izy hoe ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana avy amin'ny tany. Ry havana, io no fanalahidy izay mamoha ny hevitry ny hoe bibidia ao amin'ny faminaniana. Ny bibidia zany dia maneho fanjakana. Matoa hoe bibidia fa tsy hoe biby tsotra fiompy ao an-tokantrano dia milaza fa fanjakana zay manao zay tiany zany, manao zay mahafinaritra azy araka ny eritreritr'olombelona fa tsy araka ny baipin'Andriamanitra. Andeha ho toizantsika ny vaky teny. Ny 4 izy hoe ny bibidia voalohany dia tahaka ny liona ary nananelatra ny voromahery izy. Saingy raha mbola nijery aho dia niesorina taminy ny elany ary ningaina avy tamin'ny tany izy ka nitsangana tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona. 5 indro ny faharoa koa dia biby hafa tahaka ny bera nefa nisantratra tamin'ny ila tenany sady nisy taolantehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana mihinana nofo betsaka. 9 no ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda, biby fahatelo zany io nefa nanana ela bora efatra teo an-damosiny izy, nanana loha efatra io biby io ary nomena fanjakana izy. Ry ava-malala isany andeha ho jerentsika avy hatrany ny hevitra izy ireo fa lay biby efatra izay nambara tery aloha, ny biby ny liona dia maneho ny fanjakana babiloniana izany. Raha mandinika an'ilay Daniela 2 sika ilay loha volamena voambara tao amin'ny sary vongana nasehon'ny Nebokadnezara dia nahaverina tamin'ny alalan'ny faminaniany Daniela eto hoe liona. Raha tary metaly no nampiasaina, eto indray dia biby no nampiasaina. Ny liona dia maneho ny fanjakana babiloniana izay nisy tamin'ny taona 900 ka hatramin'ny taona 800 talohan'i Jesosy Kristy. Io fanjakana io izay nanapaka nanerana n'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany ary Daniela dia teo nahita ny zava-nisy. Nivakoka ao amin'ny muséan'i Babilôna dia mbola ahitana sarina liona manana elatra voromahery izay voasikotra tamin'ny vato tsara tarehy. Ny tantara ny manam-porofo ny fahamarinana izany ry mpiaino malala izany. Ny biby faharoa dia ny bera. Io indray dia maneho ny fanjakana mediana sy ny persiana tamin'ny taona 7:300 ka hatramin'ny taona 1:300 talohan'i Kristy. Araka ny hita ao amin'ny Daniela 7:7-5 hoe ny fanjakana faharoa dia tahaka ny bera izay nampisonitra ny ila tenany sady nisy taona tehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny. Ry havana, iza indray no ambaran'izany? Tsy iza fa ny mediana sy persiana isika, ary ny persiana no
nahery kokoa no ny mediana raha ny tantara no nambara. Io fanjakana bera io dia ilay zay nanapaka koa nanerana izao nontolo zao nandimbo ny fanjakana babiloniana dia teo ambany fahefany kirosy lehibe. Ilay bera koa dia somary kely nirana ho sika zay manambara ny persiana zay matanjaka kokoa no ilay fanjakana mediana. Fa ny boky ny tantara dia milaza sy manambara fa ilay fanjakana zay nahery dia voalaza fa hoe nisy taona tehezana teo am-bavany. Zay mampiseho ireo fanjakana resiny zany dia ny fanjakana babiloniana, ny egyptiana ary ny lydia. Ry mpiaino malalisany mahatalanjona mihitsy ny ambarany tantara fa ilay biby fahatelo na ny léoparda dia mampiseho ny fanjakana grika zay nisy tamin'ny taona 1telopolo ka hatramin'ny taona 880 talohan'i Jesosy Kristy. Nisy mpanjaka lehibe zay nantsoina hoe Alexandre, nantsoina hoe mihitsy izy amin'ny teny frantsay hoe Alexandre le Grand, no nandringana tamin'ny fomba aingana diaingana ny fanjakana faharoa na ny fanjakana mediana sy ny persiana zany. Ny fanjakana fahatelo ilay fanjakana grika dia nanantanteraka izany tamin'ny fotoana fohy teo ambany fahefan'ity mpanjaka lehibe Alexandre le Grand ty. Kanefa toy ny zavatra rehetra ny mpiaino malalisany dia misy farany zavatra rehetra, na dia mahery sy tahaka ninona azy ianao, na dia manana fahefana tahaka ninona azy ianao, dia misy farany zavatra rehetra. Maty ny mpanjaka Alexandre le Grand dia ireo jeneraly efatra teo amin'ny fanjakana no nizara ny fanjakana. Izany dia voaseho tamin'ilay hoe loha efatra teo amin'ilay léoparde. Ny biby fahefatra dia voambara fa biby mahatsiravina, tsy nisy endrika, ary andeo vaketsika nge momba izany, le momba n'ilay biby fahefatra. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana aho i Daniel, dia biby fahefatra mahatsiravina sady matanjaka sy tena mahery, nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa no ny biby rehetra teo alohany izy, sady nanana tandroka 10. Zay ny 17. Ary ny 19 dia milaza hoe nodinihiko ny tandroka ka endro nisy tandroka kely izay nipoitra teo aminy, ary nongotana teo anoloan'io ny tandroka 10 tamin'ireo teo aloha. Teo anoloan'io tandroka kely io ny tandroka 3 tamin'ireo teo aloha, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra feno avinavina izy. Zay ny voambarany 15. Ry hava malalisany, izy indray no ambarany zany biby mahatsiravina, tsy hita zay ilazana azy, fa sady matanjaka izy, mahery izy, ary mandrava fanjakana zay teo alohany. Misy fanjakana kely nipoitra teo aminy. Ny tantara no maneho ry mpiaino malalisany fa ny fanjakana romanina izay nisy tamin'ny taona 900 talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 970 taorianan'i Jesosy Kristy no asehon'ilay biby mahatsiravina tsy nisy endrika. Ny fanjakana romanina io zay fanjakana nahery toy ny vy izy, araky ny voalazan'ny Daniel 2, le fanjakana fahefatra zay metaly vy no nanehoana azy, mahery zany. Ary io fanjakana io nefa na dia mahery azy dia misy farany foana ny zavatra rehetra fa voazarazara ho fanjakana 10 io fanjakana romanina io.
ny tantara no milaza ry-piainy malalisany. Rehefa voalaza eo amin'ny 420 amin'ny Daniela 7 fa nitandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany. Izy avy ireo fanjakana folo ireo. Voalaza ny tantara fa ny Alemania no lasa Allemagne amin'izao fotoana izao, ny France no lasa Frantsay amin'izao fotoana izao, ny Bourgondiane izay lasa fanjakana Suisse, ny Suévie no lasa Portugais, ny Saxone izay lasa Anglisy, ny Lombard no lasa Italiana, ary ny Visigoth no lasa Espagne. Mahatalanjona ny fahatanterahan'ny tantara ry-piainy malalisy. Ary voalaza fa nisy tandroka kely nipoitra teo anivony zany rehetra zany. Io tandroka kely io dia mahagaga fotsy izy hoe novahana teo anoloan'io tandroka io ny tandroka telo. Izy avy zany tandroka telo zany, ny fanjakana Ostrogoth, ny Hérule ary ny Vandale. Ny tantara no milaza an'izany. Fa iza kosa ilay tandroka kely. Eo zany dia mahaliana antsika hoe nipoitra avy eo amin'ny fanjakana folo dia nisy fanjakana kely, tandroka kely kanefa mahery. Iza io? Ry-piainy malalisany. Tsy iza izany. Izay nipoitra avy tao Eropa, avy tao Roma, tamin'ilay fanjakana faefatra, ny fanjakana Romanina. Tsy iza izany fanjakana kely sady mahery zany nefa, fa ny fanjakana Vatican, na ny fanjakana papaly. Izay toy ny fanjakana kely eo anivo amin'ny fanjakana lehibe. Iza moa ny tsogaga manerana izao tontolo izao? Ny amin'ny hery ananany ity fanjakana kely ity, fa ny fanjakana rehetra manerana an-tany dia manaiky sy manaja izany fanjakana kely izany. Kely ny filaza azy satria Vatican dia faritra kely ao anivon'ny Italia, kanefa dia manana hery lehibe. Ry hava malalisana, voaingana isika ny nahita ny naniandrena ny Papa Léo XIV, izay ny Papa tanora indrindra raha ny filaza azy, kanefa dia izao tontolo izao mihitsy no indray nanotrona azy, manaja azy, manome voninahitra azy, ary mahatalanjona izany zava-misy izany. Ny tantara dia milaza fa io tandroka kely io no nandrava ny fanjakana Ostrogoth, ny Vandale ary ny Hérule, izay misy hery lehibe nananany namongotra an'ireo fanjakana ireo. Voalaza ny tantara fa nitady hanohitra ny fahefana papaly izy ireo, nitady hikomy tamin'izany fanjakana papaly izay nisy tao Roma izany, ka dia nofongorany fanjakana kely ny fanjakana papaly izy ireo. Ilay manam-pahaizana momba ny Baiboly antsoina hoe Adam Clark dia niteny tahaka izao: ny mpandalina protestanta dia miara-miaiky fa ny papa no tondroiny izany tandroka kely izany. Ry hava malalisany, zava-misy izany hitatsika sy fantatsika, tsy hoe fanenjehana ny Eglizy Katolika akory, fa fampahafantarana antsika ny fandehan'ny tantara. Ary tamin'ny taona 735 tao aorianan'i Kristy dia tonga fahefana tsy nanam-paharoa ny fiangonan'ny Roma. Tonga rafitra ara-panjakana sady ara-pivavahana lehibe izay nanana fahefana faratampo. Ary tamin'ny taona 735 io no namoahan'ny empereur Justinien, ny empereur romanina, ny didy nametraka ny avekan'ny Roma ho mpitarika ara-pivavahan'ny fiangonana rehetra.
tsara ny mampafantatra atsika mampatsiaro fa ny eglizy katolika zay nantsoina hoe eglizy universelle dia mbola izay ihany ny fiangonana kristianina nisy ty ambonin'ny tany, tsy mbola nisy an'izany protestant zany zay mbola hodinitsika orina kely, fa ny fiangonana katolika no fiangonana kristianina zay nanana hery sy fahefana ty ambonin'ny tany, ary ny empereur Justinien tamin'ny taona 8 no nametraka an'izany hery lehibe zany ny herin'ny fiangonana katolika nanerana izao tontolo zao. Ary voamariky ny tantara fa ny fahefana papaly dia nanana ny hery nametraka mpanjaka na hanongana mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Tanteraka antsakany sy andavany ny faminaniana ry Peny Malala kanefa mety antany ianao manao hoe ahoana indray ary mahafantarantsika fa io tandroka kely ao amin'ny faminaniana io dia maneho ny fahefana papaly na ny antikristy zay voasoratra mazava ho rafi-piangonana sy rafi-pivavahan'ny fiangonana romanina ao amin'ny Daniel 7 manao hoe ary teny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomasony ny avo indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna. Hodiniantsika amin'ny fotoana manaraka ny amin'izany ry Peny Malala izany. Satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika, fa mino fa nahaliana antsika ny zavatra rehetra zay voambara teo. Fa ny antso atao amintsika. Dia izay voalaza amin'ny Apokalipsy 1:7 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa antombotra ny andro. Ry Ava Malala isany ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy hamarana ny tantaran'izao tontolo zao dia aiza no isy asy ianao mahafantatra ny tantara isika ary tsy tonga ho azy ny nanovana ny sabata zay famantarana ny vahoaka an'Andriamanitra ho lasa alahady zay fahefan'olombelona no nametraka azy teo, misy antony avokoa ireny rehetrareny. Ny tompony hita sy omba antsika rehetra ary hanome antsika zontom-panahy, fifaliana, fahalianana, andalina ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika hamezy antsika zay rehetra voalaza teo. Tompo, misaotra anao zahay noho ny teninao zay mampatsiaro anay, ny faminaniana mahatalanjona zay nampitondrainao ny mpaminany Daniel. Tia fantatra ny sitraponao zahay, tia fantatra ny fahamarinana, ka dia azavao mandrakariva ny sainay mitahia ny mpeno rehetra, na dia toa mazava mety hanohina ny ampo sy ny fahafantarana ny zava-misy teo aloha aza izany, dia aoka ianao no ampitony ny fo ny tsirairay, hanome fifaliana mandrakariva hafantatra ny fahamarinana ny tsirairay. Izany vavaka izany dia angatahana sy tononina amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry Ava Malala isany nanaraka ny dinidinika teto izay mino sy mahatoky fa nahaliana antsika izany, ary dia mbola tohizantsika amin'ny manaraka ho jerentsika lalindalina kokoa ny amin'ilay asa nataonyity tandroka kely ilay manana fahefana lehibe izay fantatra izao tontolo izao ity. Ka dia mametraka ny velomany sy ny mandram-peona amintsika rehetra indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.